volonté aloha dia miarahaba vaoaka malagasy zay manaraka anay. Ny anay zany mamenoana ny savorivory misy hito amin'ny firenena taorian'ny fikônandro nasionaly ny tanora reny dia tsotra ny vahaolana ary vahaolana efa ampelatana ny mpanao politika rehetra ary indrindrandrindra efa ampelatana ny mpitatana amin'izao fotoana zao tsy iza zany fa filoha colonel Mikael. Tsika zany tsy afa-miala ninona ny rafitra ovaitsika eto, ninona ny zavatra ataontsika eto fantatsa ny olana fa mila volonté politique izy io ho an'ny olona rehetrarehetra sy nganona manokana ary tena zava-dehibe ny famoanatsika an'ilay ordonnance nampidoza ny faritany rehetra dia le ordonnance 73/015 tamin'ny 1975 tsy mahalala an'izany niza tsy mahalala fa io ny fototsy ny olana raha voaresaka fampandrosoana ny Madagasikara zany. Ka ho anay zany efa navaozana antsika zao tsisy olana tenainy vahoaka malagasy afaka hamoana an'io ankoatsin'ity filoha vaovao zay tena hita manana volonté politika ary vonona hanompo ny vahoaka. Ka ho anay zany dia afatsy manantena anao zahay Andriamatoa filoha colonel Mikael vonireo ity Madagasikara ty ho tohiny le fanavotana zay fanataonao azy tamin'ny fanagejana sy fanandevozana nataon'ny Andry Rajoelina sy ny firongony ny vahoaka malagasy teto. Ka mangataka ny Bando Rouge ny hamoananao tsy misy fepetra tsy misy ady hevitra tsy asiana concertation nationale ny famoanana an'io io ordonnance zay mamoa fady ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa nizanaky ny faritra io. Fa rehefa io foana mino sy matoky zahay fa miala io savorivory rehetra mandalo io fa ny tsy famoanana an'io kosa tompoko dia fiatsaram-belatsy zany ninino ny fampandrosoan-tetsika atao eto. Misy dikan'io zavatra io matoa tsy ny foanana zay mpitondra ny fandimby teto satria mpitondra ny fandimby teto tsy nisy nanompo vahoaka tsy nisy nanome lanja vahoaka zany fa nanome lanja ny formation nanome lanja ny clan nanome lanja ny tombontsoa manokana nanome lanja ny fiaviana fa tsy nanome lanja ny vahoaka malagasy maro anisa. Fa zahay Bando Rouge tompo anisan'ny adiadivanay ny famoanana ny ordonnance io tsy misy fepetra ary zahay tsy hanainga hatramin'ny farany raha tsy foana io ordonnance io niza ny mpanao politika nefa napakevitra dia ny Bando Rouge hitaky foana ny famoanana ny ordonnance mampidoza io. Ka eto tsisy olona omena tsiny na ny tanora nanao fikanandovo teo na ny mpanao politika amin'izao fa ny famoanana an'io ihany ny tsy mamoana an'io amiko dia namany hitarika ny vahoaka mankany dia hanohy an'ilay fampahantsana. Ka ho anay zany hafatra dia tsotra hoe matoky anao ny vahoaka malagasy Andriamatoa filoha Mikael zahay tsy sahira tsy maika ny fifidianana fa maika ny hamoanana ny ordonnance io faran'izay haingana. Ka misaotra tokonay makatena miarabatsika mpiray-tanindrazana amin'izao rivariva izao manao an'ity vidéo ty vetivety mahita an'le retiretiny reto miseho azy fédéral ty andravarava amin'ny Madagasikara reto ny mahadivendrana an'ireo dondron'ireo dia izao ninona olona nilisany ao amin'ny fatifatina fiangona fikionan'ndopirenena santoko lisan'io dia tsy maintsy mandalo fifidianana référendum zany azava Maivandoa fanafaritra 5.30 ary lisany no mifidy an'izany satria solotena izany tsy malala fa voavidy vola taolo lisany ny vahoaka malagasy no mandany na tsy mandany an'izany ary tsisy chance zany na kely ary tsisy fa fitadiavana fanjakazakana fotsiny sy fankalana merina ho afy tiako tenenina amin'izay fa tadidio tsara mihitsy fa ny faritra be olona sy mpifidy indrindra tsy hifidy an'izany fédéralisme Maivandoa lisan'izany tsisy Madagasikara azo lisany zarasarainy zany fa zava-masazeny azarebirebi lisany an'izany mbola iveriny zay dia vitan'ny lisany tsara fandehan'ny tantara io
Hoavy amin'ity volana ho ty aloha ny hoavy amin'ity volana ho ty aloha ny vomanga tsy omby lavaka ho izao fitenenan'izay miomana makasitraka atao hoe région tamin'izany izy a 3 sa 2 région dia eo lasa 4 zao inona ny antony anaovana azy hoe région ary rehefa antan'ilay teo aloha teo raha hoe anaovy mapy régional zay efa misy mapy régional tsy maintsy ataontsika sy hitambaran'ireo eo tonga am'le fitenenana hoe zay tsy maintsy biky mahay fatambara asa misy mahay azany fiteny zany any avondrozona tsy mahay fa raha tsainy sasa manao an'le satroka iny a baino manao any akanjo zay maraintsika zay le hoe fahasamihafana no arenana anatsika ka isika ataontsika Madagasikara dia manohana tsy mizara mitsy le fika fa hoe l'état unitaire ihany be da be fantatro tsara any Allemagne na ohatra ny any Allemagne no mahatonga azy mandrosana efa lasa lavitra be zareo a sady manan-karena be izy a manan'olona mahay dia afa amitsika fa misy faritra tsy azo dindianina mihitsy raha ohatra hoe mandeha am'le état fédéral raha be io ary manazavan'izany satria misy io sasana zay ka izay le président tsy ho lasa président zany mihitsy fa amin'io état fédéral io satria mbo lasa ihany zay rehefa avy eo dia misy aza atsofoka misy aza tsy resahatra koa izy fa nresaka ino mahatonga no manao an'io mahatonga manao an'io tsy inona kory fa dia aposiana iteny dia miteny ary le teneny teo tamintsika le misy mahazarazara fa arao tena eny misy mahay mihitsy malala ary hoe zay teny président état unitaire tsika ray ihany lera zay tao état unitaire fa atao zay namafisana ny fanampaream-pahefana ameny anzary reny vao vitatsika plan communal io am'le map Madagascar action plan communal ditanareo am'izay fa ndenira vao eo satria tsy maintsy any anio namafisana dia nilazan'ireo tsara fa misy mifaritra sasany eny indrindra tia mifaritra tsy mahatsarana ty misy tena roana hoe metsika ny mizaka teny izy dia atavavoaka tsisy tombontsoana mizaka mialamiko manao an'izy fa ny zavatra fantatro fotsiny tsy aso voaka malagasy io ary tsy zarery fa nianadinga tamin'ireo le firenena hafa raha ohatra izy manao an'ireo nareo a zay faritra ampiasaka amina ihany fantatra izy efa fampikely fa tsarotsarany ana nasional mihitsy amvelokely nasional dia zay valina am'le olona faritany Madagasikara misy 7 faritra misy 7 isika dia état unitaire malagasy Madagasikara teny amin'ny teny anankiray zay ihany état unitaire mazava aminareo zay ry tanora malagasy tompoko lasy tompoko vavy tiako ny mampatsiahy fa ity fikaonandoha pirenena natokana ho an'ny tanora ity dia natao indrindra anomezana sehatra ireo tanora rehetra manerana nosy hitondranareo ny feonareo ny hevitrareo ny etaetanareo amin'ny fanarenana sy ny fanorenana ity firenena malalatsika ity tsara tsindrina ihany koa fa natao lahara-pahamehana natao mitokana sy nalefa mialoha izao fikaonandoha pirenena ny tanora izao noho ny fametrahana ho ambony ny toeran'ny tanora sy noho ny fahatsapana fa ianareo no azo antoka ho vaholan'ity firenena ity tsy azo everina velively ny fanavaozam-pirenena tsy misy anareo tanora izay lehibe nahafahan'ny Madagasikara nanokatra pejy vaovao ry tanora afako anaty sambo ray isika satria vina mitovy ary tanjona iray no mampifamatotra atsika dia ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara tamin'ny alalan'izao fikaonandoham-pireneny tanora izao dia nyvalinareo ny antsoantso nataonay fa izay dia ny firosoana anaty fanovana marina sy tsy misy fitaka ho fanavota pirenena foy ny teny izay ataoko androany satria ny zava-dehibe dia le zavatra nasehonareo sy nataonareo taminay teo androany nandritran'izay efa ho adiny roa izay raha tsy diso fa tiako iverenana kely ny tantara
ny nahatonga an'izao fikaonandoam-pirenena ho an'ny tanora zao. Tiako ampatsahivina atsika eto androany izany, satria saiko ny mijoro fa ny hevitra dia ny ainga avy ety amin'ny tenako. Iza no nanapa-kevitra tamin'izay fotoana zay hoe aleo asiana fikaonandoam-pirenena nitokana ny tanora. Nandresy lahatra tanora maromaro aho, nampiantso tanora teny amin'ny lapa tamin'izay hanaovana an'ity. Dia tsara ampahatsiahiviko eto fa misy fikambanana tanora maromaro tsy nanaiky ny isin'izy ity. Zay mba tsara ampahatsiahiviko eto androany. Mino fa mety misy ao anatin'ny laharanao ny sasatsasany amin'ireo antenaiko, satria ny feo zay avoakanareo eto dia tokony feo hitambarana. Nandresy lahatra tamin'izay, tsy nanaiky zareo fa nandresy lahatra. Zao no nandreseko lahatra azy. Isika rehetra io samy mbola vaovao amin'ny misehatra amin'ny sehatra politika. Eto amin'ny tany sy ny firenena efa misy olona, za tsy ampiasa n'le terme ilay tena ampiasany isan'andro hoe dinosaure hoe sy ny namany, fa efa manana traikefa amin'ny fanaovana politika. Dia nandresy lahatra tamin'izay hoe ilaiko nareo manao ny fikaonandoam-pirenena nareo mitokana mba hahafahanareo manana hevitra anankiray lehibe mivohitra hitambaranareo tanora. Dia io hevitra lehibe mivohitra anankiray anananareo hoentinareo miatrika ny fikaonandoam-pirenena. Izay tsy maintsy andraisan'ny rehetra anjara. Ny tanora, fikambanam-behivavy, ireo manana ny fahasembanana moa zany ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika hitambatra anao an'io fikaonandoam-pirenena io. Tsy azo adinoina ny miaramila. Zay le resaka isan'andro tenenina isan'andro inclusivité, mialatsiny amin'ny teny vahiny ampiasaiko eto. Inclusivité. Zay no tsy maintsy anaovantsika ny fikaonandoam-pirenena nasionaly io iarahantsika manao. Dia zao, nareo tanora zao amintsika amin'ny teny zao efa manana hevitra lehibe anankiray hoentinareo arovana, hoentinareo hiady, tsy hiady anao hinona le tenin'ny andriamato ministra teo kickboxing, fa mba hoentinareo miady hevitra any amin'ny fikaonandoam-pirenena nasionaly, mba vonona nareo vonona ny hitany, hiady, hiaro an'izay hevitra navoakanareo teto izay. Zay ny antony nampisy an'ity fikaonandoam-pirenena androany ity. Ka eto anatrehany vahoaka malagasy ary dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa voaraiko ny fehi-kevitra izay navoaka tao anatin'ny fikaonandoam-pireneny tanora malagasy rehetra ary hatolotro mivantana ny FFKM sy ny ratsamangaika rehetra zay hikarakara ny fikaonandoam-pirenena izany. Eto aho dia tsara manamarika fa ny zavatra rehetra zay niteneninareo tao, ankoatra n'ilay politika le voalohany, iny ankinitsika ny amin'ny fikaonandoam-pirenena sy ny fifidiana ny vahoaka malagasy zay hifidy rehefa tonga zay fotoana zay ny mikasika ny rafitra hitantanantsika nyity firenena ty ao amin'izany repoblika vaovao atrehintsika zany. Tsy resaka an'iny fa ny ankoatra n'izay ny tany sainareo tao, na ny ekonomika, na ny sosialy, na ny maromaro ny voalena ataonareo teo, ny ankamarony efa ao anatiny lalana arahanay daholo. Ary zahay faly fa ho andamosinay ny tanora rehefa misy zavatra mafimafy hatrehinay, satria le zavatra takinareo teo dia mila fahasahina
mila vola aloha indrindra, mila vola. Dia raha mila vola dia mila fahasahina. Zay ny akamarony. Ka raha zahay sa dia nareo vahoaka tanora tsy sa dia lasa tsisy dikany zay zaka ataonay eo. Efa misy ataonay eo hitanareo, tsy miteneniko eto zany. Fa misy ataonay eo, fa mangataka zahay, toano, atoseho, mandrapaha aloha. Fa zavatra maharesy lahatra anay daholo ny zavatra rehetra zay nitany isanareo teo. Ary manome toky anareo tanora aho, izaho filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, fa hiaro toy ny anak'Andriamaso io fehi-kevitra zay nomenareo io. Ary anaraka an'io ny fanarahana an'io makany amin'ny fokaona andoham-pirenena ho eo anaramaso an'io. Fa mba indro kely ny resaka mba araraotiko rehefa mba mifankahita aminareo tanora ihany aho. Nareo efa manana ny fehi-kevitra mahizy anareo ary tena faly zahay mahino an'ireny zavatra tanisainareo reny miresaka zay Sandriamantoa Premier Ministre eo hoe tena zavatra efa anatin'ny eritreritra antsika daholo tony fa aleo arahana. Faly zay. Manana ny mahizy azy nareo io. Nareo aza manaiky. Aza manaiky lalaovinay mpanao politika. Raha nisy tanora vitsivitsy milaza hoe mila miova ny zavatra rehetra, raha mbola tsy miova ny zavatra rehetra dia hanao an'izao zahay. Dia izao ny ataoko, mila miova koa tsika amin'ny fanaovana politika. Fa tsy ny fanaovana politika teo aloha no mbola hoentsika dia milaza tsika fa hanavao ny Repoblika. Satria maninona? Raha mbola zao zavatra misy zao dia mbola misy le tanora lalaovin'ny mpanao politika. Ahetsiky ny mpanao politika. Mpanao politika maro misy vola. Ny tanora tsy omena tsiny, maro mbola tsy anasa. Mahazo izy dia manao fanambarana. Mila miova koa io toe-tsaina fanaovana politika io. Fa za manaraka anay goaikantitra politika, fa zay goaikantitra politika io dia zao ny zavatra misy kely sarisary omeko anareo Nisy dragona mampatahotra teo. Sarisary ty ataoko tia. Misy dragona tery aloha. Tsisy nasay io olo io. Tsisy nareo tanora no nitsangana 15 septambra. Nangina daholo izy tamin'iny fotoana iny. Nasanareo nitsangana. 2 herinandro, 3 herinandro rehefa nahita zay miaramila hoe ery tsy mitovy izy ty. Aleo zay joro, nijoro zay. Nanampy anareo tanora. Nanala n'ilay dragona teo. Nanala dinosaure. Ene, saritsary ny ataoko zao saritsary ny ataoko zao. Le atody androasy toiza alohan'ny ahy. Dia zao mbola ho avy any tsika. Rehefa lasa le dragona lasa dia ho izy amin'izay le olona tsy niteny teo. Aike mora sorina le dragona. Nefa mafy ny nazo anareo mipoitra daholo izy zao te haka amin'le toerany dragona ndray. Sibila! Dia zao nareo no ampiasainy. Tsy nareo mipetraka eto fa nareo tanora. Nareo tanora no ampiasainy. Ampiresahany etsy
ampanakorotany netsy mpanaovy netsy eroa etsy sy eroa zay ny zavatra misy am'izao mampalahelo de mba miantso ny saitsika tanora mila miova tsika mila miova misy tanora milaza ny resaka laïcité de l'état sarotry io ny mpampianatra ny atao hoe laïcité de l'état hafa mihitsy mba miresa aminy enenareo hoe ny any ny teneniko fotsiny eto amin'ny laïcité de l'état de tsotra ny article faharoa amin'ny lalam-panorenana dia ny article fahafolo amin'ny lalam-panorenana izay nalaina tamin'ny déclaration universelle des droits de l'homme ny article 18 ao anatin'ny déclaration universelle des droits de l'homme mba miangavy atsika hamaky an'ireo fa ny article fahafolo ao amin'ny lalam-panorenana sy ny déclaration universelle des droits de l'homme ny article 18 dia migarantira mialatsiny amin'ny teny vazaha ny fahazahoako mivavaka ny fidy ny finoko mikambana amina fikambanana maro izao voatanisa ao ary voalaza ao anatin'ny constitution zay amin'ny article teneniko eto zany satria misy tanora asainy reny mpanao politika reny miresaka an'io zavatra io de mba mangataka mba manao débat politique amin'io resaka laïcité io fa sarotro izy io nipoitra tany France io taorinany révolution tany France satria nikambana loatra ny fivavahana ny eglizy sy ny fanjakana tamin'izany de ny sarana zay nipoiran'le izy zay ny laïcité de l'état hanika rehefa sahirakirana mandinika an'le izy de izy izy tamin'le mpiaramiasa amiko mba anao congé fa andeha ho any Ankaramalaza ivavaka de izy le mpiaramiasa amiko fa ngamoinao izy any anasoniany congénao misy le président satria zany daholo voalaza any hoe congé ve izy nanao an'io zavatra io sa ina izy amony anasoniany congé fa rehefa tsy mampifangaro ny fiangonana sy ny fanjakana tsy manakarama fiangonana tsy hitako laïcité de l'état sarotra be izy angatahako reny tanora reny mba tsy hampiresan'olona misy tanora miresaka ny fiakanjo ianao izy ny fiakanjonao satria tamin'izay nanao akanjo malagasy tany Morondava ianao izy tsy tsara noho ny fiakanjon'le raika lataloha zanga mifaninana fiakanjo tsy mifaninana fiakanjo aminy fa mirearea fa malagasy ary voateninareo teo zay maromaro izy teo za tsy manao zao hoe aza manao rastaza la tsy zay tsy hitenin'izay fa na io koa raha mbola kolotsaina viaizy jamaiky fa izy ny kolotsaitsika raha iza manao ny akanjo gaso ny teneninao voalazanareo teo le izy dia miangavy anareo tanora mijery miainao n'le zavatra teo reny de izy izy hoe ampitiavana tanindrazana daholo zany zavatra natao zany fa tsisy mpanao politika nambomboatra tao aorina fa tena fony tanora hevitry ny tanora namoaka an'ino tamin'ny 2023 na 2024 na iny voalohany na dia za mianatra miezaka mianatra anina teny malagasy ny fivondronam-be ny eveka namoaka an'le resaka hoe ny vanona tsy vonona ny vonona tsy vanona dia izy izy aho hoe miangavy anareo tanora mba tsy le ray vonona satria mahita anareo vonona io fa tsy vanona fa tena le vonona sady vanona araka ny teniny Andriamatao minisitra teo zahay dia vonona miaraka aminareo tanora na oviana nareo nefa niara-dalana taminay tamin'ny 15 septambra hatramin'ny 11 oktobra iny nanala n'ilay dragona dia aza mieritreritra nareo anarenareo zay dia zao teny
nangataka ny communauté internationale amin'ny communauté nataony a hoe naporisika izy anaovana le dialogue politique de ataotsika izy io de nampiantso a filoam-pirenena voafidy anakiroa resaka amiko teny de aza mieritreritra nareo hoe iny ihany no ataoko mbola ampiantso koa za parti politique hafa iresaka amiko ary indrindra ampiantso anareo tanora satria araka ny voalazako teo tsy misy fanavao zanavanina raha tsy miaraka aminareo tanora tsy ny feom-panao politika ihany no enoko miaraka aminareo tanora koa amin'ny dialogue politique io tsy parti politique nareo fa miaraka amiko nareo hanapa-kevitra inona ny anohizana an'izao zavatra zao amin'io dialogue politique io miomana zany ny dika teneniko le hoe miomana de zao maro be loatra nareo fikambanana GNZ tsy haiko GNZ maro be ny anarana tsy haiko tsony mihitsy 5 izy ary ny alaiko eo anamiko amin'io dialogue politique io zay ny ampiomanako anareo miomana nareo andriamatao ministre tao ny teny hoe mifanarahanareo amin'le solotena enina ao anatin'ny comité technique miaccompagner ny concertation nationale eo moa zay de efa nyteny hoe raha isaky ny faritany zany de mazava fa anjaranareo samy isaky ny faritany mifanaraka hoe izy le raha isolotenanareo ny comité technique de ohatry zay ihany koa am'le dialogue politique tsy nareo tanora zay 10 amby polisanjato ny vahoaka malagasy no afaka iresahako am'le dialogue politique fa tsy maintsy misy solotena dia mivonona nareo ary tsy hoela zay zavatra zay fa sao de iandriandritsika tsy hoela zao mbola mampiantso ny parti politique mampiantso azy zareo zao manao consultation manao fakakevitra amin'ny parti politique fa amaranako azy mihitsy nareo tanora ny fionana aminareo tanora dia miomana nareo tanora mba afaka hiatrika an'izay dialogue politique zay satria io zavatra io de hatrehiny reto communauté internationale zay ihany koa ny dialogue politique zay angamba ny teny ataoko androany fa ambarako amin'ny fomba officialy fa mikatona ny fikaonandoam-pireneny tanora isaorako manokana ianao ny toto na masaka izao etsika zao misaotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy masina ny tanindrazana